manatitra ny arahaba amintsika mianakavy ny tenako tafahoana eto amin'ny fotoana ny tsy maliny sampona. Raha pitsarana no resahako androany amintsika mianakavy, milohan'izany kosa aloha dia mba mangataka 2 minitra fahanginana. Iara ivavaka tsika, raiko tena ona loatra lahy, tena lainao ny olomanga rehetra, Régis Kizavo, Jean-Emilien, Bruno Resner, Idor Lisy, mbola nalainao koa maly, mahafaly, eny mahafaly tsy antompo zaki. Fa maninona raha eo reo mpapitsaly anay tsy ireo no nalainao. Tsy rahan'olo tokana ny fametrahana amin'ny toerana tokony isy azy ny fitsarana, fa manana didy hatramin'ny olo-pirenena tsotra. Tsy rahan'olo tokana ny fitsarana, satria izay no nahatonga azy hoe ny rehetra ny tokony andrainjara ka dia nivadika fitsaram-bahoaka. Raha omeko ny famaritana dia najoro hitsara ny marina sy ny diso miainga amin'ny fampiarana ny lalàna manan-kery ny fitsarana. Mahazo rariny izay manana ny marina ary voasazy araka ny eloka vitany kosa ny mifanohitra amin'izay. Mahazo rariny izay manana ny marina fa itsiko tsara mihitsy izay miaraka amiko. Ohatra miaraka amiko Ramatoa Claudine dia mipetrapetraka ny Manjakandrina izy. Miaraka amiko, tsy miaraka amiko Augustin Ndrimananoro, tsy miaraka amiko Lilson, tsy miaraka amiko le Clovis le miaroaro tontolo iainana Bois de Rose sy ny namany, satria tsy miaraka amiko tsy manana andrano diso. Zany rehetrarehetra zany ny ampianariko anareo hitondrana ny tany sy ny fanjakana, satria hery vaovao ane ty fa tsy le mahazatra anareo, le mahazatra anareo ane ka efa lo, efa simba. Manaiky sy manaja ny fahefan'ny fitsarana ny filoham-pirenena, ary zay no tiako lazaina ho anton'ny fahanginako manoloana ny raharaham-pitsarana na anankiray na vitsivitsy angatahana ny hevitro. Tsy misy tokony anontaniana momba an'izany, satria amiko dia malalaka mpitsara amin'ny fandiniana ny raharaha eo am-pelantanany. Tsy tokony hipetraka akory ny fanontaniana amin'ny fiantohan'ny filohan'ny repoblika ny fahaleovan-tena ny fitsarana. Amin'ny ankapobeny tsy mila maniraka aho, fa ho valin'ny fanindrena azy dia tonga dia mahalala ny ataony reny. Ohatra amin'ny 2 sasany atsona ny mpanao gazety, tsy rary ny ataon'ny Bianco, tsy rary ny ataon'ny fitsarana ny Ambohibao. Zany rehetrarehetra zany no nitahatra sena maso amiko daholo. Ohatra ny amin'ny sénateur Andriamandavy, lena tsy mampaninina na nafatra mercenaire avy any Afrique du Sud reny na mpitaritafika avy any Fianaratsoa androbany Bianco, azo atao zany. Ny filoham-pirenena eto dia milaza pahabe maso amintsika rehetra, fa tsy mbola niantso na nanome baiko na nampanome baiko mpitsara mihitsy ka hitsabaka amin'ny asany. Tiako antotraterina amintsika fa malalaka amin'ny fitsarana eto Madagasikara, na ny fitoriana na ny famoahana didim-pitsarana. Tsy nanome baiko aho fa fantatr' izay nitendreko fa maniraka arovana Claudine, satria mitondra zava-mahasoa ny HVM amin'ny fidirako amin'ny 2e mandat. Mbola anirahako ny ministre ny communication, eny tsy naniraka fa nindramiko izy mba halazao le roa le atao-poko. Toy izany ihany koa reny maire, député, inona daholo tsy mandalo any amin'ny procureur maka alalana mba hamangy Ramatoa Claudine. Misy minitra koa ny ministre ny santé, ministre ny justice, namoaka-ndra Claudine tsokosoko. Eny amin'ny fiarovana ny namana aza dia mety tsy niany loatra fa olombelona ohatra nareo ihany. Milaza ho tsy mitsabaka amin'ny raharaham-pitsarana ny filohan'ny repoblika, saingy maro dia maro ireo raharaham-pitsarana izay nijira mpiara-miasa taminy na mivantana na ankolaka fa nangina izy. Raha tsy resaka fa tsy nikidinapinina tany Toamasina isika, zaza anankiroa dia Yanisy Arnaud. Ny présidence tamin'ny alalan'ny mpanolotsaina ny filoha mihitsy no nandeha naka ny antota taratasy sy ireo olona voapanga tamin'izany avy any an-toerana niakatra taty Antananarivo fa tsy niteny ny filoha.
Nisy fotoana ny syndikany mpiasa ny rano sy ny ala nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety mihitsy nanambara fa ramatoa Nicole Andrianarivson no namibaiko ny tsy ikitikitiana ny bekasy tamin'ny raharaha trafika na Bois de Rose fa mbola tsy niteny ihany koa ny filoham-pirenena. Raharaha Claudine Razaimamonjy amin'ny folora sisa sasany alina ny ministra ny fitsarana Charles Andriamseza no manao valandresaka ho an'ny mpanao gazety mitsabaka amin'ny raharaha-mpamitorana izay nataony Broma le tena miady amin'ny kolikoly. Io mpanolotsaina ny ora ramatoa Claudine Razaimamonjy izay nilaza mihitsy tamin'ny antso an-tarby ny fanaovany tamin'ny mpiasa ny Bianco fa izy zao no eo amin'ny fitondrana ary tokony anontaniana Hery Rajaonarymampianina mikasika ny tokony ikitikitian'ny Broma le tena miady amin'ny kolikoly azy fa mbola tsy niteny ihany ny filoham-pirenena mikasika izay. Raharaha sénateur Rina Andriamandavy tsy hita ny antotan-taratasy izay nalefa tamin'ny alalany atao hoe soit transmis tany anivon'ny gendarmerie pirenena nefa efa nitonia ny mpampanolalana ambony mihitsy no nandray an-tanana izay raharaha izay. Tsy resahana intsony moa ny communication de dossier izay fantatry ny mpitsara rehetra fa raha vao misy tompon'andraikitra na mpanao politika na personnalité publique izay voakasikasika amin'ny raharaha-pitsarana dia tsy maintsy ampitaina any amin'ny ministeran'ny fitsarana izay antota-taratasy izay. Izany rehetra izany dia ametrahana ny fanontaniana hoe rehefa milaza ny filoham-pirenena fa miantoka ny fahaleovantenan'ny fitsarana kanefa mangina tsy amin'ny alalan'ny fahanginana ary tsy amin'ny alalan'ny tsy fandraisana andraikitra no iantohana izany fahaleovantenan'ny fitsarana izany. Maninona ohatra amin'ny raharaha Rado Rabarilala sy ireo mpiasa ny Air Madagascar telo mirala hafa efa nisy ny didim-pitsarana izay nivoaka tokony amerina azy ireo amin'ny asany saingy tsy nitanterahana fa maninona ny filohan'ny repoblika no tsy manome baiko ny prime ministre lehibe ny gouvernement izay tompon'andraikitra araka ny voalaza ny lalam-panorenany amin'ny fampanatanterahana ny didim-pitsarana mba hanatanteraka izany didim-pitsarana izany. Milaza ny filoha fa hitsakitsahana ny didim-pitsarana izay mivoaka ko maninona izy tsy manome baiko ny prime ministre amin'izay fanatanterahana ny didim-pitsarana izany. Aoka tsy afangaro ny raharaha ara-politika sy ny fitakiana syndikaly. Andriamatoa filoha raha mitaka zay ny fanjakana tan-dalàna sy ny fahaleovantenan'ny fitsarana sao dia sanatria misy mandiso hevitra anao fa tsy fizika chimie io na tantara géographie na matematika na science naturelle fa politika ane zany. Mandray ny andraiky ny fanjakana amin'ny fijerena ny fitakiana ataon'ny syndikany mpitsara arak'izay azo atao. Misy zavatra manahirana ilay mpitsara zay tsy maintsy resahana aminao. Maninona ny tsy atsanganao le fitsarana avo haute cour de justice le hitsarana ny mpitondra ambony. Ianao dia nidradradratra ny io hatramin'ny anao nanao fianianana. Zay ny dinidinika netiko atsika androany. Zay ny dinidinika ny raha taminareo androany mandrapitafa dia amin'ny manaraka iray.